Ny Tohivakan'ny Fahamarinana sy ny Fikambanan'ny Mpiara-Mamaky ny Baiboly eto Madagasikara dia faly manolotra anao ity fandaharana ity. Fantatrao va fa Mamatonalina izao? Dia faly miarahaba anao izay manaraka an'izao fandarana Mamatonalina izao. Andehantsika hiaraka hivavaka. Ry rainay izay any an-danitro, rainay tianay mamindra fo sy miatra. Rainay ao amin'ny Kristy Jesosy, enao no mamelona, enao no tomponay, avy aminao avokoa ny zavatra rehetra. Misaotra anao noho ny amin'izao fotoana, noho ny amin'izao fandaharana izao. Misaotra anao tompo noho ny amin'ny zavatra rehetra izay efa homaninao ho an'izay rehetra tianao. Anio zahay hiaraka indray andinika hitafatafa ity loha hevitra ity, dia nirina indrindra mba ianao ao amin'ny fanainao masina no hitarika amin'ny zavatra rehetra, na ny fitenenana na ny fianona, mba ho zava-tsoa tokoa ny tovozinay, fitahiana tsy manana mpitsarana avy aminao, tsy manana fahataperana avy aminao. Andriamanitra rainay dia mitenena aminay tsirairay avy mba ho voninahitra ao ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Ao anatin'izao fandarana Mamatonalina izao, aniotsika dia hijery momba ny ankohonana. Ny ankohonana ve fitahiana sa fijaliana? Ny ankohonana ve fitahiana sa fijaliana? Inona moa ny atao hoe ankohonana? Raha ny soratra masina izay vakintsika dia mampafantatra antsika karazana zavatra misy vitsivitsy kanefa ny voafehy tsara ao anatin'ny atao hoe ankohonana. Ny ankohonana dia misy dada, misy neny, efa ankohonana izay. Misy dada, neny, zanaka, ankohonana ihany koa zay. Misy neny sy zanaka fotsiny, ankohonana izay. Misy moa dada, zanaka, ankohonana ihany koa zany. Misy indray zanaka fotsiny, zoky, ireo zandry mpiray-tam-po tahaka ny Lazarosy, i Marta sy Maria, fa ankohonana koa zany. Karazana ankohonana rehetra voatanisa zany dia hitantsika ao amin'ny soratra masina avokoa fa ankohonana ireo. Io ankohonana io no anaovantsika aloha hevitra hoe io ankohonana io ve fitahiana sa fijaliana? Mino avy efa misy valiny any anatinao. Kanefa ny zava-misy dia ahitantsika toe-javatra masanganehana, to lasa fonja ny ankohonana ho an'ny olona sasany, kanefa ny ho an'ny olona sasany kosa dia tena hita tokoa fa fitahiana izany. Dia mety ho ianao hoe samy manana ny valiny, samy manana ny entiny hamaritana azy, fa itsika kosa amin'ny ankohonan'Andriamanitra antsika izay tena ankohonana dia voalohany indrindra tokony ho fantatritsika tsara hoe toy ny ahoana moa ny ankohonana tamin'ny fikasan'Andriamanitra tamin'ny namorona azy. Inona ny tanjon'Andriamanitra ho an'ny ankohonana ary toy inona no zavatra tokony hiainako raha ao anatin'ny atao hoe ankohonana ao. Ankohonana fitahiana sa fijaliana? Mety ho fijaliana izy rehefa ohatra hoe ady lava no hita ao anatiny ao. Araka ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Kolosiana 3:7 any, rehefa ao anatin'ny ankohonana ao no misy fatezerana, fiafinafonana, lolo-po, fitenenany ratsy, dia teny mamenatra izay avoaka amin'ny vava. Rehefa izany no to lasa zary sakafo hohanina isan'andro, maraina, atoandro, hariva ao anatin'ny ankohonana, dia ratra, mampitombo ratra mandrakariva izany, dia lasa tsy matehonana ny ankohonana, lasa fijaliana tokoa ny ankohonana. Ary misy olona raha ny rehefa andeha hody dia sorena hoe andeha hody indray. Zava-misy raha mahita eo amin'ny fiarahamonina izany. Firy moa ny fiarahamonina, mpiarahamonina eo dia maheno olona mikorotana ao amin'ny trano ao ankilany, ao atsimo na ao avaratra. Misy
karazana ady lava ao, misy ady ataon'ny mpivady, fa misy ady ataon'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, misy ady ataon'ny mpiray tam-po. Ary indraindray ara mampalahelo fa mifandimby, raha tsy ilay voalohany dia faharoa, raha tsy ilay faharoa dia ny fahatelo no mifandimby, dia lasa fiainana andavanandro, lasa fiainana zary iainana, dia tsy mateo onona ny tokantrano. Zay ve no nanamboaran'Andriamanitra azy, zay ve tena ilazana fa hoe ankohonana amin'izao fotoana izao. Miainga amin'ny fahatakarana tsara ny amin'ny vinan'Andriamanitra namoronana ny ankohonana, ny atao hoe mahafitahiana na mahafijaliana ny tokantrano. Itsika ne mahalala fanany famonjena an'izao tontolo izao aza mandrapatonga teo amin'i Jesosy Kristy dia namakivaky tamin'ny alalan'ny ankohonana maro Andriamanitra. Rehefa mamaky tsika ny bokin'ny Lioka na ny bokin'ny Matio, mitanisa karazana ankohonana be dia zay indraindray tsy fantatritsika akory hoe iza, dia tsy fantatritsika akory hoe inona ny idirana amin'ny fiainantsika, fa tanisan'Andriamanitra ianina dia niteraka andranina. Zany hoe tian'Andriamanitra tenenina amintsika dia hoe namakivaky tamin'ny alalan'ny ankohonana maro ny famonjena vao tonga teo amin'ny Jesosy Kristy io. Ary na Jesosy Kristy tompontsika io arany dia tsy nataon'Andriamanitra tahaka ny voankazo masaka latsaka fotsiny avy any an-danitra, fa mbola nampidiriny tao anatin'ny ankohonana ihany, mba ilazana amintsika fa manana vina tsara dia tsara ho an'ny ankohonana ny Andriamanitritsika. Ary tsika na iza na tohina endriky ny ankohonantsika dia miendrika ahazo an'izany fitahiana Andriamanitra izany tsika. Fitahiana tokoa mantsy ny ankohonana rehefa manaraka tsara tsika le tenin'Andriamanitra hoe aoka ho tonga olom-boafidin'Andriamanitra tsika zay sady masina no malala, dia asain'Andriamanitra mitafy tsika, mitafy an'ireo karazana fitahiana marobe, mitafy famondram-po, fiantrana, falemem-panahy, fanetretena, fandeferana, zany rehetra zany sy ny sisa ny vokatry ny fanahy marobe tahina. Satria maninona? Efa tonga olom-boafidin'Andriamanitra, efa tonga olom-baovao, efa notafian'Andriamanitra toetra vaovao. Dia rehefa izany no ifandimbiasana sy ifaninanana ao anatin'ny tokantrano, dia tonga tokantrano mahateo onona ny tokantrano. Ary azo atao zany, efa vitan'Andriamanitra, efa nisokafan'Andriamanitra ny lalana hatongavanao amin'izany fitahiana mahatretrika izany. Fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza tsotra amintsika hoe zay rehetra nateraky ny nofo dia manao ny asan'ny nofo izy, fa zay nateraky ny fanahy kosa dia fanahy, dia manana ny vokatry ny fanahy izy. Ny anankiray asan'ny nofo, fa ny anankiray kosa vokatry ny fanahy. Io vokatry ny fanahy io dia ilay toetra, ilay attitude zay ananan'i Jesosy Kristy fampisalorana antsika hitafitsika, hahatonga antsika ho mpifandray, hahatonga antsika ho mpiara-monina, hahatonga antsika ho mpifamelona. Eny fa na dia amin'ny alalan'ny teny sy ny fihetsika fotsiny ihany ary dia mihovatsy tonga fitahiana mahatretrika ny ankohonana. Ary zany ny tena fikasan'Andriamanitra. Raha jerevantsika ny tantara ao anatin'ny soratra masina, miresaka momba ny fanambadiana Jesosy Kristy, miresaka momba ny ankohonana izy tamin'ilay vehivavy izay natsaka rano, dia misy fatsakana anankiroa ampianariny soratra masina, fa ny fatsakana anankiray amin'ireo dia tenenin' Jesosy Kristy mihitsy hoe izy io dia tsy mba mety ritra, miboiboika mandrakariva. Inona mahasamy hafa an'ireo fatsakana anankiroa ireo? Samy hitantsika ao anatin'ny soratra masina izy. Ny fatsakana anankiray voalohany dia ilay fatsakana lavahan'ny olona satria misy rano any ambanin'ny tany, eau souterraine. Dia rehefa mandavaka izy farany izy mahazo rano, rehefa mahazo rano izy dia tonga fatsakana zany, matsaka eo izy. Fa io rano any ambanin'ny tany io dia avy ny fotoana indray any aoriana any dia ho ritra izy io. Rehefa ritra izy dia lasa fotaka. Ary rehefa tonga fotaka izy dia matetika raha ny tantara ao anatin'ny Baiboly ny jerena dia lasa fonja le izy, tahaka ny nandefasana ny Josefa kely, tahaka ny nandefasana ny Jeremia tao anatina lavaka fatsakana izay efa tsy misy rano intsony fa ritra dia tonga fonja. Endrika anankiray zany, endrika natokantrano anankiray izay hoe noariana fotsiny amina asa herin'olombelona amina rano izay any ambanin'ny tany. Fa misy kosa fatsakana anankiray izay misy loharano any ambanin'ny tany, source souterraine. Io loharano io indray dia
efa ao Andriamanitra moa no manao azy zany tahaka an'le teo aloha ihany fa ity kosa dia loharano. De rehefa lavahana le izy a de tonga somatsarany amin'le loharano de io le tonga fatsakana. Ary ny fatsakan'i Jakoba zay efa manjatonjato taonany de mbola atao foana satria tsy mety ritra. De izay sary anankiroa zay no nysotomana ny saintsika hoe samy manana fatsakana. Isika andeha ataontsika hoe fatsakana ny ankohonana ny tokantrano zay misy atsika. Fa ny tena izy amin'ny fatsakana de le hoe misy asan'Andriamanitra manokana zay tena loharano tsy mety ritra kanefa koa misy asan'ny tanan'ny olombelona mahatonga anazy ho tambatra ho fatsakana ho fivelomana. Ny sary avoakan'i Jesosy Kristy teo amin'izy nresaka teo amin'io loharano zay tonga fatsakana io zay samy anarany mihitsy na loharano na fatsakana ao anatin'ny soratra masina de zay le teny zay le hoe misy zavatra avy amin'Andriamanitra manokana, loharano avy amin'Andriamanitra manokana fa itsika kosa no manao azy ho tonga fatsakana de io tena azo antoka tsy mety ritra miboiboika mandrakariva ary fitahiana tsy manam-pahatamperana. Fa raha ohatra kosa ka tsy loharano fa rano fotsiny ihany de misy fotoana raha eo no anorenanao ny fatsakana dia mety azo rano ihany ianao any am-boalohany fa avy ny fotoana ho ritra le rano de tonga tsy fitahiana intsony fa lasa fonja sanatrian'izany ny ankohonana. Tsy izay nefa mivinan'Andriamanitra. Ny vinan'Andriamanitra dia ny atonga ny ankohonantsika ho tena ankohonana voata. Ary ny tenin'Andriamanitra dia tena mihitsy hoe izay tahiany Jehova dia voata mandrakizay. Ary izany dia izany no antony nanomezany an'i Jesosy Kristy malalany tsy fony kanefany navelany ho faty teo ambony hazo fijaliana mba ho tonga loharano mpitahiana tsy manam-pahatamperana ho azy ho anao. Tsy fiainana mandrakizay rahatra izay ihany fa fiainana mandrakizay manomboka eto zao, manomboka ao amin'ny ankohonanao ahatonga ny ankohonanao anam-piadanana, anana fifaliana, iaina ao anatin'ny fitiavana, ny faharipo, ny fanaovan-tsoa sy ny famindram-po ary ny fahamarinana sy ny fahononam-po. Ahatonga ny ankohonanao ho lasa fitaratra sy vavolombelona hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ary tena izany indrindra no andrasana ao anatin'ny Mamatonalina sahala amin'izao. Miandrandra ny maraina ny olona. Tsy mahafantatra ankory ny olona hoe tohin'alina moa izao. Ary ao anatin'izao Mamatonalina izao dia ora fiambenana izany, ora fiandrandrana ny maraina izany dia ny fiavian'i Jesosy Kristy izay ho avy amin'kery. Kanefa raha ao anatina korotandava, ao anatina tokantrano izay tsy misy fifaliana sy fitahiana no iainanao sy andrasanao an'izany maraina mahafinaritra avy amin'i Jesosy Kristy izany dia ho reraka ambony ihany ianao ary tsy hatateraka akory izay andrasana aminao. Fa fitahiana feno avy amin'Andriamanitra ny nanomezany an'i Jesosy Kristy loharano miboboka ho antsika ary fitahiana ho antsika tokoa izany. Dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra ary ny fitahiana sy ny fahasoavana kosa avy amin'ilay loharano Kristy Jesosy dia ho antsika rehetra. Mbola hiara hivavaka isika. Ry iraina izy any an-danitra misaotra noho ny amin'ny teny, misaotra noho ny amin'ny famindram-ponao, misaotra noho ny amin'izany famindram-po zany izay mbola hampaharetinao aminay, ahafahanay mbola mandre ny antsonao hitodika aminao ilay loharano mandrakizay izay fiainana be dehibe ho anay ary tsy hovidiana, tsy hotedavina fifanomenanay natolotra ho anay eo anoloanay ary ho anay sy ny ankohonanay rehetra. Dia taio izay rehetra nandre, taio ny momba anay tsirairay avy, tsy hiverina aminao ny teninao fa mba ho ambinina amin'izay hampanirahanao azy ka ho lasa fiainana be dehibe ho anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny Tohivakan'ny Fahamarinana sy ny Fikambanan'ny Mpiara-Mamaky ny Baiboly eto Madagasikara dia faly manolotra anao ity fandaharana ity. Fantatrao va fa Mamatonalina izao? Koa
miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiaviany tombotrano na ho ariva na ho mamatonalina na ho maneno akoho na ho maraina. Marika toko fa 13 andiny fa 5 amin'ny telopolo.